Azafady arato ka mandratranao piloty ireo vita sy ditranatao sy nahainy fetena nanamontsy fanao nampirafiao nampijaly anao ireo teny marary sy ireo latsa ivonako fa zaho nefa mety ho solona afaka ihany ireo fakabana maro loatra mamingana izay tio no adala afa ihany malala fa iova tsy merin'intsony aho tsy hoe kapay tsy tafere lakandeha ampitsaly vehivavy azafaly mianimba sy miamirafire latsinjoviny hoavy azanarina mavisetr'izy re tsy kilalao izy azafany tinoza yakao fa overela ratoka tsisy efa aza miandry voatony lavomba tonga saina tsy atambaritra medy fa zaviravira no tsy hoelana mamina ka hoarino ny faikene rindrarindra tsy olana fa mbasainy ihany ireo vehivavy natao fanazy hoe afaka miaina feratoka tsy zaza tsy sakafo fihinana io ka ho atao andramana zao fatrape fidy latandremesana ao fa iova tsy merin'intsony tsy hoe kapay tsy tafere lakandeha ampitsaly vehivavy azafaly mianimba sy miamiravira latsinjoviny hoavy azanarina mavisatr'izy re tsy kilalao izy azafady tinioza yatao fa overela ratoka tsisy vehivavy tsy hoe kapay tsy tafere lakandeha ampitsaly vehivavy tsy hoe kapay tsy tafere azafaly mianimba sy miamiravira latsinjoviny hoavy azanarina mavisatr'izy re tsy kilalao izy azafady tinioza yatao fa overela ratoka tsisy vehivavy Easy sai aninga si sawe kulangwa minya lahita nawi isunwe nyandri fona tami melabe ambula mandi
wela na wange alamarare hilwet alai kutumangi itaba kona utibula nyuka umaika mito tesia kupanduka andinga na wavi na wela na wange alamarare hilwet alai kutumangi afingela nilantani tia tampu akivya inefisani ulifaka idavawe ulaiha ulizausia nawe tihai kusulu lifikaba kula sana udahulu jemaru majeng siadogo matejifa ikaba kona usimula nyuka umaika mito tesia kupanduka randinga na wavi na wela na wange alamarare hilwet alai kutumangi itaba kona usimula nyuka umaika mito tesia kupanduka randinga na wavi na wela na wange alamarare hilwet alai kutumangi itaba kona usimula nyuka umaika mito tesia kupanduka randinga na wavi na wela na wange alamarare hilwet alai kutumangi alai kutumangi lamarare isa alai kutumangi I like you, I like you, I like you too money. Running and no wabi na wela na wange. La marare pino, I like you too money. Iny ary arabandray ho an'izay mbola tsy hitandrony ary kopatraha kopaka tanana sy mosara ozy ny tenenan'izay fa tsy tomany akorintsika dia miresakitsika fa misy zavatra manahirana na mieritreritra azy ary ary tsy afenina fa fiaina manokana ilay izy satria zavatra tsy afeniko anareo zany tany amin'ny mbola mpianatra ny tenako tamin'izany classe de 5e dia ireto cousin niaraka nitazena tamiko zany hoe cousin Germain mihitsy zany tena akaiky zany hoe zanak'olona mpiravavy satria tamin'izaho tonga tany Madagasikara zany rehefa nisy olana tamin'ny fianakaviana nipoirako dia nipetraka tamin'ny tantinako ary izy mirahalahy ireo dia nanao droit dia misy an'ilay zokiko anankiray zay zany mifandray ohatran'ny hoe zoky zandry mihitsy zay tany amin'ny taona classe de 5e tamin'izany dia fetsifetsy le rahalahiko anankiray zay dia maro tamin'ireo namany moa zany no avocat efa lehibebe
any Madagasikara sasany lasa magistrat aty andafy aty an. Ilay zoky izay moa zany an, tsy ho teneniko hoe inona no posta misy azy aty fa manjary manahirana amin'ny fitrangan'ny zavatra rehetra. Fa ny zavatra marina dia tsisy miracle aloha ny fiainana. Alefa zany zay. Ary fetsifetsy ilay dala satria izy be lalao ary tena tia lalao. Dia tamin'izany moa misy ny chargé de cours zany sy ny sady mampianatra. Rehefa manomboka any amin'ny troisième année na quatrième année ianao any Ankatso. Dia sady mampianatra lery zany no ohatran'izany dia izaho no asiany mandika ny sady mampianatra anglais koa izy tamina école privée. Dia izaho no asiany mandika ny mandray ny copieny aloha zany avy amin'ny namany. Dia indraindray izy asiana dikako satria ilay namany tsy manao doblana calque zany fa hoe apetraka amiko ilay note zany na ilay copie dia izaho mandika azy. Dia teo aho no iray moa zany ilay lahevo satria misy lamatoa. Ilay lahevo lasa avocat mihitsy ary mbola avocat amin'izao fotoana izao any Madagasikara. Dia teo aho nitenté zany classe de 5e, 4e, 3e no tenté aho zany hoe ndeha hanao droit. Nefa ny vocation zany io scientifique tena purement scientifique no anatin'ny lohako ao zany. Fa aloha zay an, rehefa andeha hanao match zany na entraînement amin'ny Saint-Michel zany an, dia indraindray zay mandehandeha eny Ampefiloha eny dia mahita an'ireny olona voasambotra dia miditra petahana menoty dia matetika izy ireny ary ny zavatra mitranga moa zany dia matetika mahantra tonga dia on parle du vif du sujet satria édition spéciale dia ny ankabeazan'izy ireny dia olona tsy dia hoe ahoana na ahoana fa ny mahitahita zany hatramin'izay dia ohatran'ny hoe avotra foana ary na mametraka menoty azy raha sarotra ho an'ny polisy. Efa ela io zavatra io an. Dia indraindray mandalondalo amin'iny tribonaly iny dia misy olona mivoaka avy ao amin'ilay tribonaly ampidirinao anatin'ilay tomobile ny transport pénitentiaire zany ny filazan'izany na voiture pénitentiaire. Dia tomany safotra fianakaviany safotra sy ny karazany. Teo aho nanapa-kevitra hoe tena tsy ho vitako ity zavatra ity. Ary ny-traumatiser azy izy dans la mesure hoe raha vao hoe olona ny giady zany dia lasa malahelo aho zany. Mamboraka aminareo aho zany hoe raha vao misy resaka fanagadrana zany, figadrana zany, zay mahatonga anahako hoe tsy miresaka ankahiny izy efa-datsony amin'ilay resaka volamena satria na inona hoe areo no tenenako hoe raha ny tena izy tokony ho faly aho hoe tanteraka ihany ny objectif ny eritreretinao. Fa rehefa tena tanteraka tokoa ilay izy dia nalahelo aho satria tsy ngo fon'olona, tsy ngo fo tena marary ihany zany hoe lasa nigadra ilay olona. Tsy zakako ilay izy zany dia voatery aho tsy maintsy nivavaka ary nangataka famelan-keloka tamin'Andriamanitra. Izay no tsy nitojoako nandehanako nanao droit. Maman nieritreritra ihany hoe tsy aleo rangaha manao avocat. Dia nefa tena jereko zany manodidina amin'ilay resaka avocat dia tena ohatran'ny toa tsy dia tena hoe miainga hoe ahoana amin'ny fiarikarena. Aloha tsy afianako fa mbola kely aho dia nieritreritra hoe jamais j'aurai un patron. Fa profession libérale foana ny eritreretiko zany hoe un jour je serai un grand patron de ma société, de mon groupe et de mes activités. Voilà pourquoi je ne me suis jamais affilié dans un parti politique. Na dia hoe niara-niasa tamin'ny Andriamatoa Ratsiraka ary za. Malheureusement moa izy tsy ohatriny ny afaky ny attester an'izany hoe na ny hoe nomination zany ary dia j'ai toujours su
et j'ai toujours pu refuser. Andray matoa Belzika vavolombelona amin'izany, andray matoa Kolo, Ravelonarivo, maromaraina ny premier ministra nirahako niasa, tsy de nety tamiko mihitsy zany, fa ity le resaka fanagadrana ity zany tena traumatisé anahy izy io ary tena dès qu'on parle de ça, ça me touche de près. Ary zay mahatonga anahako nanangana ny mode justice amin'ny hoe miady raha mbola azo limitena ny fanagadrana olona amin'ny resaka ny justice de tena hoe miady ahy zany, ary tena hoe ao anatiny ny olona mitolona amin'izany hoe tsy mety kosa rangahy le justice hoe misy olona karazan'olona gadraina, misy olona karazan'olona tsy gadraina. Ary eo no hoe je vais rebondir sur cette affaire parce que là quand même il y a abus de part plutôt hoe d'autres fa tsy de part amin'ny mety misy tezitra indray manko raha hitena hoe tsy de part amin'ny fanjakana fa de part plutôt ny aty amiko aty amin'ny mampiasa an'le zavatra zany. Zao ny fanaovan-gazety dia tsy nataotao foana. Ary raha ohatra ianao misy zavatra anankiray zany tena ohatran'ny hoe école diso any Madagasikara de ny abus ataon'ny mpanao gazety sasany satria ils sont cul et chemise avec les hommes d'État, sinon les hommes de l'État, c'est miaro azy dans l'ensemble de leurs bêtises et de leurs conneries et de leurs infractions de la loi, du moins par rapport à la loi. Betsaka zany ny infraction, non-respect de la loi, procédure, du moins ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fanaovan-gazety any Madagasikara. Ary tsy azonao atao mihitsy zany raha ny tena marina hoe mi-accuser olona ianao nefany ianao tsy manana proof produisenao eo ambonin'le papier na le billet ataonao. Zany tena hoe tena condition minimum zany mais très importante amin'ny fanarahan-dalàna raha amin'ny fanaovan-gazety. Faharoa tsy azonao atao mihitsy quelle que soit la manière sauf ianao nahazo autorisation avy am'le olona na le source nazahoanao ny renseignement na ny dossier nampelantananao zay présentenao hoe iny asehonao olona. Fahatelo, ary ty tena important ty, tsy azonao atao ary tena interdit par la loi satria pénal zany ny manao mise en danger de la vie d'autrui. Ity troisième point ity no hazavaiko amintsika arakin'izay mety ho fahaizako azy, tsotsotra indrindra satria important be le izy. Io zavatra io de voafehan'ny lalàna frantsay 221 article 223 trait 1. Voafehan'ny lalàna ihany koa amin'ny lalànan'ny amin'ny code pénal 121 trait 3. Zany hoe ao anatin'ireo ao anatin'ny lalàna zany amin'ny code pénal ireo 223 trait 1, 121 trait 3 dia misy kipitsopitsony be dia be ao anatin'izany ny hoe inona tokoa ny tena ny fanazavana hoe ahoana ny hoe zany hoe mise en danger de la vie d'autrui zany na mettre en péril la vie d'autrui dia misy ny anatin'izany fanazavana ny hoe obligation particulière sy ny élément démontrenao ny élément intentionnel
violation d'une obligation particulière, ary io violation d'une obligation particulière io no tena hazavaiko ary ho hazavaiko satria ny antony dia misy acte amin'izao fotoan'izao zay tao anatin'ny 4 andro zay mitarika fahavoazana ho an'olona anankiray. Ary ny tena grave dia zao, ny antony nanaovako an'ity émission ity zany dia ho fananarana. Ananatra eto hoe tandremo, figadragadra foana nareo raha tsy mitandrina. Le fait d'exposer directement autrui à un risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une affirmation permanente violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée. Iny anankiray, i le 223 impénal zany dia efa milaza mihitsy izy hoe pénal toy an'izay. Dia ato ambonimbony ato izy milaza hoe satria mbola misy koa ny lalàna mi-couvrir an'izany. L'obligation enfreinte doit nécessairement être une obligation particulière de sécurité, de prudence imposée par la loi ou par un règlement. Et ato amin'ilay règlement no resahantsika. Il n'y a point de crime aussi sans de crime ou délit sans intention de le commettre. Il n'a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. En cas de faute, d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, et d'autant plus le olona zany sachant quand même mety mahay lalàna dia lasa aggravé zany le situation satria fantatry le olona le lalàna nefa mbola nataony ihany. Dia mazava ho azy constater de manière flagrante les mises en danger de la vie d'autrui. An'ilay olona anankiray zany. Satria ny resaka hoe fanagadrana zany na figadrana zany dia manapotika fiainan'olona ianao amin'ny alalan'ny fanagadrana. Le olona mizaka an'ilay conséquence an'ilay fanagadrana zay mety hahazo azy. Est-ce que vous voulez en venir, monsieur Fleury Rakotomalala? Allez-vous me dire. Les zavatra mitranga maintenant, laissez-moi vous raconter les faits établis et constatés. Il y a quelques jours, dia nivoaka tsy raravo raha misy olona mipetaka sy mamely jusqu'à hatramin'izao ka hoe tena voalohany amin'ny filazana ny zavatra tsy mety ataon'izany atao hoe mamy Ravatomango zany, ary anisan'ny tena mampiady fianakaviana io satria ao anatin'ny fianakaviako zany mamy Ravatomango zany, raha zay no tianareo fantatra, satria hisy exploité an'izany indray rapitso dia tonga dia lazaiko hoe teto amin'ity fandaharana ity nanomboka tany amin'ny voalohany mihitsy ary mampiady fianakaviana ny zavatra io. Miantso ny fianakaviana mba hajanony ilay ty resaka Ravatomango. Non. Quand il s'agit de l'intérêt de la nation, on ne déroge pas, et encore moins il n'y a pas de sentiment. Tsy négociable io. Zany hoe ary nandeha hatramin'ny fitoriany ny Ravatomango ny zanany ny tenako zao, maro nareo ny vavolombelona zany. Zany hoe tsy Fleury Rakotomalala mihitsy ny andeha hiaro amin'ny Ravatomango ao anatin'ny délire sy ny zavatra izay mety nataony tany ambadika tany. Encore plus démontrer, prouver ny zavatra nataony dia vao mainka raha la limite faly aho. Tena la limite tena hoe faly aho ary tokony tohizana plus noho izay le zavatra. Fa zao
Tsingama amin'ny Ravatomanga amin'ny problema to fa ilay olona namoaka an'le dossier. Eno tsara, le olona namoaka ny dossier dia diraina izy satria tia tanindrazana izy ary tiany koa le orinasa esany dia ny knapsa zany. Averiko, tia tanindrazana ary diraina le olona namoaka an'le dossier sy ny divulguer an'le dossier. Eo zany tsisy adihevitra satria ny fanaovan'le olona zany dia tena hoe izany no ilainay mpanao gazety satria non seulement izy lanceur d'alerte, en plus izy manome profo. Tena on est vraiment à l'aise, on est dans une condition, dans une situation idéale amin'ny olona ohatran'izany. Seulement tokony fantatry le olona mamoaka an'le dossier amin'io fotoana io fa raha tratra izy, quelle que soit la maladresse de la personne qui risquerait d'exploiter le dossier en guise de preuve, que ce soit publiquement, la personne va exposer, du moins exposera, na exposerait, conditionnel, dia maka risika le olona mandefa an'le izy satria ao anatina ordinateur na telefona dia misy historique. Izany hoe mivoaka zany ny secret professionnel, ninona aloha lazaina. Secret professionnel tsy manana droit mihitsy ianao, quelle que soit votre raison particulière ou personnelle ou raison d'état, tsy azonao atao mamoaka dossier amin'ny société sans l'avis de votre chef et du moins la hiérarchie au sein même de la société. Donc vous êtes en train d'enfreindre la loi. Tokony conscient amin'izay le olona satria olon-dehibe io. Fa andao ataontsika foana hoe tia tanindrazana izy ary il a pris le risque satria ny olona nandefasany le dossier dia tokony conscient zany, d'autant plus malala lalàna le olona hoe tsy azoko atao mampiseho an'ity dossier ity satria raha andeha ny ankety tsy maintsy manontany an'le olona nanome an'le dossier aloha hoe ahoana ny fomba nazahoanao an'ity dossier ity. Dia fanontaniana voalohany hoe tamin'ny ordinateur anao sa tamin'ny téléphonenao sa capture d'écran dia tsisy traçabilité, oviana anao no nanokatra an'le dossier io farany satria misy historique ny ordinateur. Dia rehefa niréquisitionner ny ordinateur atao amin'le service rehetrarehetra tratrany ny gadjojo. Voasambotra ny gadjojo ze mahariva. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler par les gens déjà qui ont sorti ce genre de scoop, parce qu'ils considèrent ça tout simplement à un niveau de scoop. Hoe zany nahita an'ity, entin'le fidedadedahana zany, dia tsy mahalala akory hoe et je suis en train de mettre en danger la vie d'un père de famille qui est le président du syndicat anisan'ny matanjaka ao anatin'ny CNAPS. Ity lera namana zany entin'ny fitiavan-tanindrazana tony kosa raha tokony avoaka. Tsy mety tony zavatra abus atao anatin'ny société tony fa manao abus de statut, abus de biens sociaux na karazana mihitsy hoe tena corruption organisée mihitsy nataony ralahy etately afa-drakotra ny volan'ny CNAPS. Za moa tsy eto am-pelantanako le dossier satria malheureusement tsy nahazo aho. Ny antony dia no tsotra fotsiny hoe tsy tatiny nalefan'le olona le izy. Fa tany no nalefan'le izy hoe tany zany natokisany kokoa.
Ndraiky izy io serena ny ordinateur an'ireto le ao anatin'le direction zay tokony hisy ny voan'io information io kaka tao amin'ny Ngadjojo de président syndicat omikinaposa hoe ranganina moka an'io contrôlena ny téléphone tratram-bodimby raha namana violation de secret professionnel pénal zany tsy vitan'ny amande zany fa sady tonga de voaroko ianao no migadra. Où est-ce que je veux encore venir? Zao manana réseau ana lanceur d'alerte na réseau de renseignement matanjaka ity fandaharana ity. Fa zao tsy minday mandeha nareo na eno nareo mandefa dossier amiko reny hoe tsy azoko atao miexploiter an'io satria noho ny codiny etika sy ny déontologie de tsy afaka miexploiter an'io satria raha jerena ny historique an'ity zavatra ity dia tratry ianao am'ity ka moi j'ai pas le droit tonga de misaoty ny lisansako raha ohatra ianao mitory ahako any am-pigadrana any rehefa voasambotra hoe tsy tokony navoakanao le dossier satria tokony misy accord écrit mihitsy zany ny entre amin'ny mpagnome dossier sy ny exploiter an'izy avec abus koa. Le n'exploiter koa zany nanao abus koa parce que est-ce que la personne avait eu l'accord de celui qui a émis sinon divulguer le dossier pour le présenter publiquement? Je ne pense pas. Fa alohany anaovan'le journaliste an'izay de misy accord écrit mihitsy ataon'le nandefa le source zany hoe je suis d'accord à ce qu'on parle de la source et qu'on publie des preuves. Zay zany le respect an'le hoe faute d'imprudence ozy izy ou de négligence ou de manquement à une obligation de prudence. Voalazany lalàna tsara mihitsy zany, faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence. Or nefa le olona manao an'io zavatra io mahay lalàna. Donc lasa facteur aggrave, lasa hoe tsy atténuante intsony le izy satria hoe misy le hoe sans avoir l'intention de le faire. Fa le izy tena tsy possible hoe hiteny le olona tsy mahay lalàna nefa tompon'ny lalàna. Fa zao ny zava-dehibe ny igeste hoe zany tompon'ny renseignement, zany tompon'ny information, zany tompon'ny scoop ny namaika fa tsy ny eritreritra ny avenir na ny devenir an'le olona nizaran'le izy nanome an'le dossier. Meko exemple anankiray nareo tena précis nalefatra aty amiko iny madagogogogo iny tena voalohany mihitsy nahazo an'iny tompo ary tena elako tsiny tonga de zao no navaloko an'le olona tonga de averiko aminao ty de fafako atao amin'ny fon'ny dossierko sao de sanatria ianao ndray andro any ary soratako mazava mihitsy de anaovako capture de averiko aminao de manoratra anao hoe j'ai bien reçu votre refus de diffuser. Satria ty zavatra ty mineur zavatra io olona ny enregistrena ny olona ny enregistré an'io de exploitenao le izy ho publienao. Mineur io olona io tsy manana droit ianao exploiter an'io ary za tsy manana droit mihitsy voararany lalàna hoe i-exploiter an'io satria mineur io zanaka io zanaky Andry Rajoelina io. Zanak' zandry zany. Lehibe manko nareo miteny anahy hoe filoha Andry Rajoelina noatran'izany fa zanak' zandry ary ndao. Tsy manana droit za i-exploiter an'io fa mampigadro io. Satria mbola mineur le bandikely nalefatra aty amiko
misy sarin'olona ery am-baravaran'olona tokotanin'olona hoe io ny trano Andriamatoa Rajelo publie ty bainy fialahy ve mitapo aho ianao ve mitapo aho mba mahay lalàna ve nareo sa tsy mahay tsy azo atao ny mipublie sarina tranon'olona sans avoir l'autorisation de la personne, du moins des propriétaires, sinon des gens qui habitent à l'intérieur de la maison, du moins de la propriété en question. Voararan'ny lalàna zany aty a Frantsa. Tsy adalàna hoe nianatra journalisme ianao zay vao manao. Donc ianao zany mba mahay procédure kely. Nandeha ny ankety voasambotra Ngazozo. Any amin'inona nitondran'ny fanjakana azy? Any amin'ny resaka cybercriminalité. Depuis vendredi, il est en garde à vue, déféré rapidement, l'Iranama. Il garde le bandit. Satria violation volontaire. Olon-dehibe anao mahafantatra tsara amin'ny maha-président syndicat anao. Dia tsy afaka miteny ianao hoe j'avais pas l'intention de nuire. L'intention réelle est là, dans la mesure où j'envoie à telle personne ce dossier. Fanadinao le olona tsy manana obligation. Ary en plus le olona tia andafy tsy manana obligation de réserve izy par rapport de prudence aminao. Tonga dia hoe rileny daholo ny obligation de prudence ao anatin'le procédure zany. Tsy indray mandeha toko na indroa no nandà hoe tsy azoko atao ny exploiter ny dossier io satria je risquerai de mettre en danger votre vie, sinon votre avenir. Possible ohatra zao misy kahan'olona ao Madagasikara tena mamono. Dia misy olona mihitsy tena niteneniko tsy azoko tenenina zany dossier zany amin'izao fotoana zao hoe andana aloha mettez votre famille en sécurité et vous me faites un engagement ouais je peux publier et utiliser les preuves. No engagement an'izay ianao zay vao manao an'io. Na angovotra le zanak'olona. Nangovotra le zanak'olona tsy afeniko hoe karany zany. Nangovotra izy satria hoe ale zany tena hoe. Dia là mbola mieritreritra izy fanaizana zany matahotra izy lasa matahotra le olona. Aleoko mahita anazy hoe matahotra toy izay maty assassiné izy rapitso satria témoin gênant. Na izy migadra noho ny adalako professionnel de manière par manquement à une obligation de prudence. On doit être prudent hein, quand on fait c'est pas un métier pour moi. Mais j'ai choisi aussi une partie de mon métier, ouais, journaliste. Je dois être prudent. Je ne dois pas en aucun cas dévoiler ma source, sinon mes sources. Na eo anatrehan'ny fitsarana zany mbola misy lalàna miaro anao hoe tsy azoko avoaka ny sourceko na ambananao basy eto ary raha tsy avokako io. Fa ity tonga dia nentina. Bon, za aloha tsy niheno an'izy fa on me dit hoe mivoaka le profo dia mivoaka tany amin'ny toile. Peut-être ny olona andrendre compte anahy mety diso na marina ny lazainy fa raha sanatria diso dia ialako tsiny ary fonako tompoko. Za zany ny diso tamin'ny fahenoana ny information na ny renseignement fa toujours est-il Ngadjojo dia voasambotra ary garde à vue nanomboka tamin'ny zoma dia mety ho déférena rapitso pour moi Ngadjojo higadra. S'adresser anareo lanceur d'alerte na ny olona monsieur constitué donneur de renseignement tandreminareo satria izahay ne aty andafy. Sarotra ihany ny sambotra anay satria mbola be dia be ny procédure arahana. Donc zany raha olona hoe tsy
tsy eritreritra zay ho avinao sy ny fiainanao de tsy vaky loha akory izy na voasambotra ary ianao fa l'essentiel est fait pour ces gens-là. Tsy hanana état d'âme akory izy eritreritra je suis en train de manquer une obligation de prudence qui est prévue par la loi. Et on y est astreint, même sans être journaliste. Not journaliste, vous mettez la vie d'une personne en péril, en danger, vous êtes aussi pénalisable. Fleury est aussi pénalisable dans la mesure où je mets la vie d'une personne par manquement à une obligation de prudence en danger. D'autant plus, Fleury, monsieur Mlay, et donc, de surcroît, ça va aggraver votre situation, monsieur Fleury, raconte malal. Astorina zany, Fleury raconte malal, nanao utilisation, exploitation abusive, les dossiers avant même les sources, sans avoir l'accord de la personne, vous pouvez publier Fleury raconte malal, monsieur Fleury. Il n'a pas l'accord parce que l'accord, il n'y a rien d'écrit. Mais je l'ai utilisé le dossier de manière abusive. Donc c'est aussi pénal. Au second degré. Là, il y a urgence. On a relancé l'alerte. Maromaro nareo no mandefa dossier sy karazany saotranareo aloha tsy niteneniko aloha hatreto hoe tsy azonao atao miexploiter amin'io fa migadagada amin'io ianao satria ahoana no nazahoanao an'io dossier io ianao miasa amin'ile toerana misy risque be zany rehefa mandeha ny enquête saisine ordinateuranao réquisitionné tamy amin'izay ny expert avany atao enquête ianao tratra hoe avy ao amin'ny ordinateur anao ny historique an'io. Là c'est dangereux. C'est très très dangereux. Zay no mahatonga ny hoe fanjakana rehefa te hanao enquête mombana compte bancaire an'olona na appel téléphonique, échange d'appel historique ny appel téléphonique an'olona tsy maintsy manara-dalàna tompoko. Manara-dalàna scrupuleusement. Fa raha tsy zany misy vice de faux procédure dia nul non avenu le fitsarana. Za zany de miangavy ny fitondram-panjakana. Asivo circonstance marina fa mifolaitra Gadjojo. Tena folaitra be le izy satria violation d'un secret professionnel, non? Et il en est conscient parce que président ana syndicat izy. So kosa reo olona. Les intentions anatiny amin'le fitiavana an'le firenena ho anareo mpitsara zany je m'adresse à vous, mesdames, sinon messieurs les juges, procureurs ou substituts. Les intentions anatiny hoe manavotra amin'ny fireneko aho. Iny le tokony mba ingaviana aminareo mba valorisenareo. Mesure ohatrany hoe sursitaire na zay tsy mitouché amin'ny carte ny bulletin numéro 3 na numéro 2 ny tsy haiko, surtout bulletin numéro 3 ary mba tsy ampatonga azy ho voarokan'ny asa mba iangaviana reo tompoko mba asivo exception ny valeur an'le fitiavan-tanindrazana valorisena. Misy cas ohatrany hoe à peu près tany Afrique du Sud, l'acte en soi n'est pas mauvais ou le fitsarana ary tena admirable encouragean'le
les incriminés, les accusés tam'izany. Il a fallu que le président Mandela s'était interposé pour dire oui, c'est vrai qu'il a violé la loi, il a enfreint la loi, mais c'était les gens qui ont exploité le dossier, qui ont eu la maladresse d'exploiter de manière teniteny foana mihitsy moa tsy mba fomba Mandela niteniteny traité manao phrase masitsika tam'izay ary tsy averiko akory fa izy tsy nitenin-dratsy fa masika be mihitsy izy tam'izay et rehefa ny filoham-pirenena surtout un président fort et respecté comme Mandela dia nomeny ny fitsarana 4 mois le olona sursis terre ary niangaviana vehivavy le olona tam'izay ka niangaviana le orinasa satria zay koa manko nahatonga an'le zay circonstance atténuante le satria vehivavy naka an'le courage zany hoe tony tsy maintsy avoaka ary ny zavatra nahafinaritra de zao ilay directeur général an'le organisme nilasa voaroka noho ny abus nataony ary nigadra mihitsy fa tsy ilay zazavavy lanceur d'alerte nanao violation ny secret professionnel ary ilay mpanao gazety zay niexploiter le dossier de manière abusive sans l'accord de la dame, du moins de la jeune fille, parce qu'elle n'avait que 32 ans, no nisaoty ny lisansany tsy afaka miasa ho mpanao gazety intsony izy nandritra ny 5 taona zay ny sazony dia tiako tenenina hoe mba raiso resy fitondram-panjakana ny zavatra ohatran'izany satria ny intention tao anatin'le ngadjojo dia tsy ny hoe anapotika ny knapsa tsy au contraire isauver ny knapsa anala ny knapsa ao anatina abus entre guillemets zay nataon'ireto olona voalaza ao anatin'ny dossier io tanarana za zany mitandrina tsy manana droit akory hiteny an'le olona hoe ianona nanao an'io ho an'le olona voalaza ao anatin'le affaire hoe ty nanao abus an'izao ty nanao anona zao ireny ny tokony jerena akaiky ry fitondram-panjakana fa tsy tia lera namany ity satria tsy déplorable le intention na le objectifany au contraire raha tokony hoe tokafana izy ary am'izay fotoan'izay tokony appréciana ary izy anaraka ny lalàna amin'ny zavatra fanao ohatran'izany satria ny olona ohatran'izany no ilain'ny firenena ary ny olona manana courage ohatran'izany masahy mamoaka ny zavatra apabimaso satria raha au niveau ny syndicat manko nitondranareo azy tam'izany na ny hoe mpiara-miasa ao anatin'ny knapsa mitondranao an'izany dia tena lazaiko anao fa applaudi anao ngadjojo fiangaviana nataoko zany mitondra fanjakana hoe ajereo kosa satria malgré ny violation nataony tsy izy mipublie an'le zavatra de manière abusive fa marina fa il y a un délit flagrant de violation de secret professionnel ao anatin'le izy ka zay no angatahako hoe mba miangavy re tompoko mba jereo akaiky momba an'izany satria raim-pianakaviana ilerana man'ity fehiny mila mitandrina ary mila manana garantie nareo lanceur d'alerte rehefa mandefa dossier satria fampianarana anareo zany mahafinaritra be ny le mandray dossier any aminareo fa raha ohatra le izy anapotika any avenir anareo sy noavinareo tena tsy azonay atao indrindrindrindra satria voafehan'ny lalàna ary ny lalàna ny ambony no fitiavana amin'ny voninahitra na hoe zay le tenenina an'le hoe tsy mahataty célébrité
to say something. Say something. Yeah, that's right. That's why I'm here, Printona. Merci beaucoup. Ka isaorako ny mizara vaovao ary napita tamiko hoe mba teneniko koa ty Monsieur Fleury fa là il y a injustice ary le olona nomena ny dossier dia tsisy akory na fialan-tsiny na dia kely ary au niveau ny fianakaviana na hoe geste conciliant ka mety mba hampisy baolina kely ho an'le olona tia voasambotra nanomboka zoma. Mety possible mety tsy fantany kosa aloha fa tsy dia mety le manome tsiny be mety tsy fantany hoe satria ny telefaon'le ranamana zao mety maty dia tsy fantany akory hoe mety voasambotra le olona. Zany ndray tsy dia hanome tsiny an'le ny exploiter an'izany fa teneninareo moa hoe ampitao le izy dia ampitaiko hoe mba jereo ny olona zany fa higadagada foana ny olona amin'ny zany manko le hoe tsy fitandremana na tsy fahalalana fotsin'izao na efa zatra koa mandika lalàna dia manao foana ao anatin'ny zavatra atao. Saotratsika rehetra nanindray ny zavatra iny ary fiangaviana ihany koa ankoatran'ny hoe traumatisme izay mety mahazo aho amin'izany hoe resaka fanagadrana olona izany tsy hitako aho zany ninona lazainao ary ninona lazainareo hoe hiadra le olona manahirana ahy mieritreritra an'izany. Veloma mandram-piona, Njara Marcel, veloma tokoa. Mila mitandrina tsara zany ianareo lanceur d'alerte rehefa mandefa dossier satria rehefa jerena ny historikan'izy mety azonareo avy any amin'ny olona le dossier dia nefa tsy fantatrareo akory mety hanapotika amin'iny olona iny le izy. Zay mahatonga anahako indraindray eto miteny hoe matoa ahako miteny dia manana profo matevina zany eo ambadika eo. Tsy atao amin'itony fandaharany itony tompoko no fampisehoana na fampisehoana profo amina zavatra anankiray. Tsy azonao aseho eto zany raha ohatra ka tsy maningotringotra olona sy mety hanimba olona. Samy mahafantatsika fa aferana volamena zany mamay be. Or raha vao mivoaka ny profo anankiray dia fantatra hoe ianona namoaka an'izay, régler-ndralàny contre iny maty any ny olona dia inona no ataonao? Dia mbola faly ve ianao hiverinanao émission eto? Non, tsy azonao atao zany. Afaka mitory ianao mihitsy ny fianakavian'le olona maty noho ny manquement à une obligation de prudence nataonao qui a causé la mise en danger de la personne, sinon d'une personne. Et la loi vous y oblige à respecter scrupuleusement, point par point. Totsy mba misy fahavogna vary melo manjery labozy tokana mirehitra fô hitako hoe tovahotra ny lelanandreo hoe ianatao ny tany lasany amin'ny tontolo tsy tamasonamo ty zany paradisy zany matsiaro reraka an-tsay natorontany amin'ay sao vo mitamerina tsaina mifandalovana ny ty milomana kebiao litombo iray nikitanamo miaro rainy fô milomana
tena marina zany satria ny lalàna any Danemarka dia manakaikikaiky kokoa ny lalàna anglo-saxon fa na izy amin'ato zany azonao tenenina foana zay tenenina fa à partir du moment maningitringotra fiainan'olona le izy dia tsy azonao satria raha sanatria le olona maty par manquement de prudence zany na par imprudence dia mety sahirana ianao satria ny aina zany aty andafy aty na ny fanarahana ny lalàna tena zava-dehibe ka ny samihafa ny lecture francophone sy anglophone ao anatin'ny zavatra anankiray zany satria tena indraindray ary zay no ilana mahafantatra ny lalàna international amina cadre na amina point de droit anankiray zany satria ny zavatra possible valable aty Europe na aty Frantsa mety tsy valable intsony any Grande-Bretagne na any États-Unis, ny zavatra mbola valable any Allemagne mety tsy valable intsony aty Frantsa. Eo zany mila hoe zay no ilaina moa ny mpanolotsaina lalàna eo akaikinao eo fa ho an'ny olona tapipahaizana tsy dia ilaina zany ka dia atao ahoana fa dia zay le izy. Aleo dondrona foana dia mianatra nefa miseho milay nefa finalement tsy magnino iny ny tenako zao dia dondrona afaka miteny ianareo hoe dondrona zany dia mibôsy bôseko ny zavatra tsy haiko rehefa mba haiko le izy dia teneniko amizay io ary ny anareo ao ny zanak'olona migiatra vadin'olona migiatra avez-vous les moyens de le sortir de cette tanière de ce problème? Non, je ne pense pas. Et le mec, il va payer. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'allez-vous faire? Que ferez-vous? À cause d'une imprudence, manquement à une prudence, obligation de prudence, double caléoule. Ça c'est flagrant, les tatatonateurs d'ordinateur de olona hoe ilanina moka an'io. Tsy afaka namaly intsony dia banda. Ndreo izy tsisy. Any amin'ny cybercriminalité. Minimum 6 mois. Ferme. Fantatra tsara izy miady vahan'izany ny bandy masika be iny. Ireo mahazo andram-bola. Tsy amelan'le rio. Iny anganina sentiment zany hoe iny tenen'ny raha Fleury. Kadraiky io fa manembatrembana amin'ny torimasoko mety mihina mitady kirarony jusqu'à 2 taona mihitsy io. Vitan'le rony zany ndao. Manaovany sosy ny tsara tsy vokatrao ny ampejo resoanatra ny fiainanan'io aintsio izay diso fa afatra mafonjany no tiako ambara aminao androany sika rehetra ho tembolo fovontany Nitumbo iray nikita namono iarovainy fô velomamandra-piao any andro iray isika boly ao no nitumbo iray nikita namono iarovainy fô
Iany ary fa dia sambotanin'Andriamanitra tsika menakavy veloma ary amin'ny talata indray ny fotoanantsika Trouver des clients à proximité avec les efa misy olona manomboka misoratra anarana amin'ny zavatra ataontsika amin'ny 16 juillet. Manondrata ihany satria ny toerana andehanana raha be indrindra mety ho zakany any amin'ny 800 personnes any a, dia tsara mandefa fisoratana anarana dia milohany ary rehefa manoratra anarana kosa amin'izay fotoan'izay dia tokony ho afaka fa tsy hoe misy olona izay tokony ho tonga satria tamin'ny farany teo tena tsy afenona fa tena feno ary tena fenotsika tany amin'ny 680 personnes tany tsika ny tao isaorana antsika sady zany ary lezatra izy ifampotoantsika ary ifanao velomitsika ny amin'izany. Ahory mandra-piona tokoa rehefa asa MP amiko na rehefa MP amin'ny EC azafady tokoa. Mandra-piona prima donna mangatsiaka ve any Danemark any amin'izao fotoan'izao sa manao ahoana? Aty aminay efa manomboka mafana androany zao dia tena tsy hoe mafana moa fa ato an-trano zany rehefa alady mba miezaka tsy mivoaka fa tena feno masoandro dia tena mibalika be androany. Mandra-piona daholo veloma tokoa mandra-piona.